mivavaka isika. Andriamanitro ho any amin'izy moa zahay. Ao aminao misy teny fiainana ary vahaolana amin'ny lafiny rehetra ianao. Amin'ny fotoana mahaterana indrindra no ilazanao aminay indray androany fa tsisy vahaolana ho anay afa-tsy aminao Jesosy. Mitenena ary aminay ankehitriny voninkazo izay vahoakanao. Amen. Ry manala kristianina avana iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Loha hevitra vaovao iarahantsika mibahantsy izany amin'ity andro ity mandritry ny volana Jolay. Ny ten'Andriamanitra ka nahafatra hampahirizana antsika dia filazantsara araka ny Matio 7:10 ary ny 7:10 ka hatramin'ny 2:20. Ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo zany fa mazava namaky mpanompony teo fa rehefa verina mba mifantoka atsika tsara ary ao tsara ny fo sy ny saitsika amora ny afatra tiana mpitaina ny amakina azy ilay maka. Ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Nasitranan Jesosy le zazalahy nampaoriny demony amin'ny anaran'ny Tompo. Ary efa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo dia nisy lehilahy anankiray nanantona an Jesosy dia namboahika teo anatreny ka nanao hoe, Tompoko, mandraha fo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjerazera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tao amin'ny mpianatra ao izahay, mpianatra ao aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, ry taranaka-tsiminy sady efa mivadika, mandram-pahoviana no itoerako aminareo, mandram-pahoviana no andeferako aminareo. Etrety amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka tany ny demony ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. Dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana zahay tsy mahavoaka azy? Ary noho Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatry ny voatsinampy aza ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe, mifindra ery dia hifindra izy ary tsy hainareo atao. Ray maso manamasinana ny famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Ry afa-malala kristianina avana, eo amin'ny fotoana tsy afa-maloatra ny mpianatra nanao izay azo natao nanantenana vahaolana nitondrano ty ray mpianakaviana tiany marary. Navoaka sa tsy navoaka? Tsy navoaka lay fanaratsy. Ilay marary lay ray mpianakaviana manana ny marary nandeha tototo tetsyteroa, nandeha tady vonjy ho azo izanany ity ary maniazakazaka tany amin'ny mpianatra koa. Nahita vahaolana sa tsy nahita vahaolana? Tsy nahita vahaolana. Ny fanontaniana mipetraka ry havako amiko saminao teny eo amin'ny fotoana tsy afahana manoatra, amin'ny fotoana mahatamitarakale, mbola manakatenaina ve isika? Mbola misy vahaolana afatsika andandraina ve ry havako? Mbola afaka iandrandra ho avy mamiratra ve isika? Na dia efa tsy afa manoatra intsony aza, na dia amin'ny fotoana mahatamitarakale aza, mbola manana fanantenana venao. Zany fantaniana ngeza valintsika androany ry havako. Ary ny tenin'Andriamanitra omenanao androany dia te hilaza sy hanambara aminao ry havako, te hitondra vaovao mafaly ho antsika amin'ity. Fa eo amin'ny tsy afahana manoatra amin'ny fotoana mahatamitarakale dia mbola manana intsika manana fanantenantsika, mbola manana vahaolana
atsika riafako ary zany vahaolana zany men'Andriamanitra anao androany mba hamelomana ny fanantenana sy ny tompontsika mba tsy hampitanondrika anatonga anao tolefika manoloana ny olana riafako indrindra manoloana zava-misy ainantsika eto vitim-piainana atao miakatra andro manalina ny aretina atao misokomisoko ihany na nisy metsaika aza mitoe zavatra maro samihafa atao misy manahirana foana eo amin'ny fiainana ary toy mitrangany zavatra sarotra foana ny fiainana ny fatamandry misy fetraika no amin'izay mamely tena satria ny fizolomana mihitsy metraikany zany fatampanjiko zany rehetra rehetra zany jiolana metsaka amin'ny fiainantsika inona no ataonao to tsy afa manoatra taka ndretim-pianatra reto isika to tampitanakale taka tinanany zanaka marary tsy nahitam-pahaolana ity fa ny vahaolana metompo anao riavo afatra anakoronay ny androany omenanao fa mbola manana fanantenantsika riavana na dia tsy afa manoatra itsony aza na dia tampitanakale aza ny fanantenana ho atsika manatona amin'ny Jesosy voalohany manatona amin'ny Jesosy zany nataon'ity lehilahy raiky anakavinana nanjanaka narary nampaoriny demonity iava nanatona amin'ny Jesosy fa ny zavatra hitatsika eto aloha riavako dia zao mpianatra aloha natonta lay mpianatra to tsy afaka nanoatra nampiasa ny hery sy ny fahaizanay fonona kely tao anatiny tsy afananoatra tsy nahitam-bary tsy nahitam-baholana ary zay ny antsoina hoe tsy afa-manoatra ny olana zay atrehany to efa mihoatra n'izay hery sy ny fahaizany mihoatra n'ilay fahatokisam-tenatry lay olana zay natrehany tsy magagara n'inona tsy afa-manoatra tak zany tso sao sy anao riavako misy fotoana le tena inanao taoko haizany vaholatra haizany hoale tsy afa-manoatra Jesosy riavako ny vaholatra ary lasa ny azakazaka tany amin'ny Jesosy ty nanana ny manala nandeha tany amin'ny mpianatra ao aho fa tsy nahafaka azy izy Jesosy nandoliany sy ny tarainany nametrany atiny tena bava tamin'ny Jesosy fotsiny antsoavy nataon'i Jesosy niaraka tamin'ny vavana n'inona sitra na zanany rehefa namalala kristianina havana ny Jesosy ny vaholantsika riavako ary tsisy vaholana ho azy ho anao eo amin'ny fiainana miavako izy ny vaholantsika tsy zavatra zay saina zay manitra riavako rehefa matoky azysika antsoe amin'ny tompo dia varikanao toko mba holanao mety tompo atsika zany na manahoana fiainatsika amin'ny fotoana tsy afahanao manoatra mbola manana mitompo isika akaiky atsika izy azonao antsona fotoana rehetra izy azotsika antonina na inona na nangatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mangatara omeny anareo mitadiava ahitra anareo donitony voana ianareo Kristy ny vaholantsika riavako ity nanana ny narary ity rehefa tonga teo amin'ny tompo niaraka tamin'ny vava ny vaholana zay men'Andriamanitra azy inona mampatahotra anao riavako inona mahatonga anao alay mpanahoresy mitsenana inona ny olana sendrainao ahafahanao mijery fa to tsy afa-manoatra intsony Kristy omenanao androany izy ny vahaolana riavako ary ny fanekenao azo tompo sy mpamonjy antsika ny fisarangotana ary ny fitarainantsika eo anatrehatra izany no afaka hitondra vahaolana ho antsika riavako iatrika fanantenana ny zanatsika iatrika BBC
tebiteby ny ray aman-dreny. Anahoana ty zanako ty? Tanzany teo zanatsika iatsika ny fanadinana, mitebiteby andra-manalina, nanao zay azo natao rehetra kanefa indraindray riavako itaona sy ny fanakina mameno anatin'ny fofona. Jesoa vaonanao atsika ary modely fitaratra fianarana ho azo anao riavako. Ity lehilahy nanana zanaka narary nampaoriny demoni loatra ity, ny alina taony nanantona ny Jesoa izy. Voavaly lona satsy voavaly voavaly olona ty rehefa namalala kristianina hafa kristiany no vaonandray mbola amelona sy anananao fanantenana iray na dia ao anatin'ny aizina sy ny rahona manarona ny fiainantsika azyka ao amin'ny tompo mbola misoavy mamiratra ampanantenain'Andriamanitra ho atsika riavako. Matokiny tompo dia voavaly ary ahita vaholana aty takatry ny saina ny vaholana eton'ny tompo anao riavako. Fa ain'Andriamanitra hitondrana vaholana avokoa izay mety olona mpiainatsika raha matoky isika. Fa ny faharoa riavako, amin'ny fotoana tsy hafana manoatra, amin'ny fotoana mahatampon-danakale, mbola manan-katenaina ianao, mbola misy vaholana omeny tompo atsika riavako. Ny faharoa, fanantenana ho atsika manana finoana. Ina faharoa? Manana finoana. Io riavako goavana be eo amin'ny fiainatsika. Ary zany hitatsika eto fa rehefa navoakan'i Jesoa ilay demonia sy trano ilay marary, nitondrana vaholana ity lehilahy anankiray nanana ny zanaka narary nitaitaina andra-manalina ity. Niazakazaka teo amin'i Jesoa ny mpianatra. Ao aloha Jesoa tena nikianina aloha ny mpianatra noho niny fahakelezany fony riavana marijefy fiafan'Andriamanitra manatanteraka vaholana eo amin'ny fiainatsika riavako aloha ny finoana. Ny finoana no ahafahan'Andriamanitra haneanao ny etahitanao rehetra riavako. Tena kosi tena Andriamanitra mihitsy ny fonontsika. Zahan'Andriamanitra ny fononao. Eo no andrefesany maizy azy anao. Ary tahaka amin'izany rehetin'Andriamanitra rehefa te-tsabanao izy, ny fononao aloha no tsabony voalohany. Adraisa ny fononao. Rikely fonona fatezera to tamin'ilay mpianatra. Rovina no mbola hitoeraka eto aminareo, rovina no mbola andeferako aminareo. Jesoa nanakina reto mpianatra noho ninao fahakelezany fonony. Ary nanatona ny mpianatra amin'izay ihany, nanatona Jesoa ny mpianatra. Fa inona ny antony tsy nasitrana anay amin'iny? Aonao Jesoa noho ny fahakelezany ny finoanareo. Eto Jesoa mampianatra antsika ny finoana ny vaholana ho anao riavako. Ny finoana ihany no mitondra antsika ho amin'ny fombiazana. Ny finoana no farahity ahafahanao manatanteraka amin'ny fifaliana ny fampotsika riavako. Ary zay le no hevitra iarahantsika mibanjina hoe iorenana amin'ny finoana iny fampona tena alihona ny mampanompon'Andriamanitra. Maha-kristianina atsika dia ny finoana ho riavako. Ary tsisy maha-kristianina sy mampanompon'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'inona ny finoana izay nanatsika. Ny finoana no andrefesan'Andriamanitra fa tena mpanompontsika, tena mpanaradia sika. Maha-kristianina atsika dia ny finoana ihany no ahafahan'Andriamanitra mijery fa tena mpanompo mpanaradia azy matoky ianao eo amin'ny fanarana azy. Ary efa aminao zany fonona zany natao hoe mihindry afa, mihinana, mitelina, tena mikoka, misotro, zany natao hoe finoana. Fandetena anaty, zany natao hoe finoana. Ka ny finoana dia fifamatorana fiainana amin'iza amin'Andriamanitra, zany natao hoe finoana. Fifamatoran'aina amin'Andriamanitra. Ka rehefa mino isika
dia Andriamanitra mihitsy mitondra mikorina miantoka ny fahavelomantsika ary tsy zany tsono Paoly voa velona fa Kristy no velona tanatika ary zany Kristy velona ao anatinao zany no anatanterantsika amin'ny fanompona rehefa manompo an'Andriamanitsika tsy ny herinao tsy ny tanjakao tsy ny fahaizanao tsy izay mahizy azanao no anatanteranao ny fanompona fa ny herin'Andriamanitra miasa ao anatsika lay finoana izay horenantsika izany no anatanteranao ny fanompona zany ndray afaka mahatonga an'io feno fifaliana amin'ny fanompona izy amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany mahatonga antsika feno fitiavana rehefa manompo an'Andriamanitra misy olona migonongonona foana taka tsy mahita afa-tsy zay ihany totaka zay ihany angamba no atenainy eto angamba tsisy malala fa to zay ihany ty no renaka sy vizana amin'ny azakazaka tsy mampigonongonona ny fanompona fa fifaliana manokana ho anao za amin'ny fanompona zany raha mbola voatendry amin'ny asa fanompona ianao miafako raha isy fifaliana ho anao zany fa izany jiavako no miantoka ny fifaliana ao anatsika rehefa manompo an'Andriamanitra mahafinaritra avo tonga dia varodolo ny diakonina rehetra mahafinaritra amin'ny mahita an'izany mitavo sainanao andraindray midiko manao tarakely midiko manao tarakely satria mba tiako mba miresakeresaka ry zareo mba mafimafy eo na fifandraisana mba tena zany mba ilaina ihany matsy amin'ilay mpitahika matsy mba misy stratégie mba ampiasaina ihany fa vao tonga eo dia matapoka daholo le mba ina le serasera sy resaresaka ry zareo ao fa tena rehefa tena vory daholo zareo dia tena hitana hoe fifaliana ohatr' zany hita rehefa dinika sy miara miresaka dia zany diavako vokatry ilay finoany zany rehefa malala kristianina hafa fa olana ho aso ho anao amin'ny fotoana tsy hafana manoatra amin'ny fotoana mahatapitanakale manana finoana ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra na dia finoana ohatrany voatsinampiasa no ananareo Jesosy dia manina ozy ahitena fiteny politika dia mifidy ary tsisy zavatra zay tsenareo atao rehefa ao nao inona lay finoana rehefa namalala avitanjavatra ny finoana i finoana io miantoka amin'ny fampiasanao amin'ny fiainana i finoana io mampanesy ny tahotra sy ny fanahina rehetra ary ny atao hoe finoana dia ny fahatsapahana ny fanatrehan'Andriamanitra zany ny finoana ka rehefa tsapanao fa eo izy miala ny tahotra ny fanahina rehetra anananao fahatoniana amin'ny lafitenana manontolo ary ahatonganao ho mpandresy velo ny fanantenana rehefa milo matoky an'Andriamanitra isika matoky ny tompo ny avako fa ny tompo ny vaholanao anao ny finoana izay anananao mandresy ny fanahina rehetra rehefa malala kristianina hafa jereo le tantara anankiray ary zay mampanopin'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra rehefa malala ilay afaka hitondra vahaolana rehefa eo le finoana matanjaka ao anatsika tatsika lay mpanompon'Andriamanitra hitarainana satria mba hiaraka iombona ao anatin'ny fanompona dia tao anatin'ny fiarahana tao anatin'ny latsaka tao anaty rano ina moa famaky tevitevy vinaona ny tana zany famaky ve mpoletsikafina savaka mitsikafina famaky tsisy famaky tsikafina satria ina le famaky vy be mavesana firclao zany famaky zany tsy tsikafina mihitsy na ve zany le fotoana tsy hafana manoatra zany le fotoana mahatapidalaka le ina no ataonao tsisy hafana manoatra fa lay finoana manofa zavatra lay finoana mamelona fanantenana rehefa niasa tampinoana lay mpanompon'Andriamanitra nitsikafina malena mba ny famaky vahaolana omen'Andriamanitra rehefa namalala manoloana tranajavatra amin'izay amin'ny fiainantsika aza matahatra na fotoana matahatra anakaleanao azy fotoana tsy hafanao manoatra afaka mameniôtra amin'izay veritsika ary afaka mitondra vahaolana amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra afaka manezava mahagaga ary aitsika ny zavatra rehetra rehefa mihosika reo ny vahaolana menanao ry avako
azale manamtakutika la oresy on fiainana amin'ny fotoana sy afana maloatra amin'ny fotoana matapitalaky mazava fa ny vaolana fa mbola afaka mampanantena antsika inona le vaolana manatona Jesu ary manana vola. Amen.